Amin'ny fifaliana lehibe indray no ahafahanay ahafahako miaraka amintsika tsirairay aby izay any tokantrano any amin'izao fotoan'izao mitondra tenin'Andriamanitra ho antsika, mitondra ny hafatr'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy, hampahery antsika indray izany tenin'Andriamanitra izany androany, ary tena ahatonga antsika hifikitra bebe kokoa, hanompo bebe kokoa ary hitombo amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra indray. Mialohan'ny hanaovantsika mialohan'ny hitoriana teny andao aloha antsika hira, vorahintsika amin'ny fifaliana indray izany hira izany izany toriteny izany amin'izao fotoan'izao izany vaovao mahafaly izany. Indray ataontsika ilay hira efa fataontsika mahazatra iny hoe ny teninao Andriamanitra dia feno fitiavan-dehibe, ny teninao Andriamanitra dia fananganana ny maty, manangana na dia ny maty aza izany tenin'Andriamanitra izany. Ataontsika izany hira izany amin'ny fifaliana no anaovantsika izany hira izany amin'ny fitiavan-tanana mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Dia manasa antsika rehetra sahady hanamboatra ny fitoerantsika, hanamboatra ny toerana misy antsika, hanomana sahady ny baiboly mba ahafahantsika manaraka tsy tapaka an'izany tenin'Andriamanitra izany, dia asio baiboly mihitsy eo akaikinao dia amboary ny fitoerana ahafahantsika manaraka tenin'Andriamanitra. Ny tsika ihany koa amin'ny onjam-peo raha manaraka an'izao tenin'Andriamanitra izao dia mino fa aheritsika fa ataontsika aloha izay hira izay ho voninahitran'Andriamanitra. Manakatsaka izay manikatsaka manitsaka
ia tonga ny fotoana izay andraisantsika ten'Andriamanitra dia mialohan'ny andrenesantsika toroteny dia hivavaka alohantsika satria tsy mora zany hoe hitondra hafatra Andriamanitra. Tsy mba hafatra olombelona no tenenina eto, tsy olona no maniraka hoe mandehana teneny izao zavatra izao, fa Andriamanitra mihitsy no maniraka, tenin'Andriamanitra no lazaina. Dia ilantsika vavaka izany ndao alohantsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao dia samy hivavaka tsika na ianao izay hiaino na izaho izay hitory satria samy hiainontsika eto, na izaho ihany koa aza dia hiaino ny feon'Andriamanitra hoentiko hiteny aminao, ary ianao ihany koa dia hiaino ny feon'Andriamanitra amin'ny alalako izay mitory. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao hoe Jesosy hoe miteneny ianao fa vonona hiaino anao izay. Tompo misaotra anao izany amin'ity fotoana androany mahafinaritra izay iarahanay aminao ity indray Andriamanitra, ary misaotra anao izay Jesosy satria manana teny ambara aminay foana ianao. Ampahery anay Jesosy io, ahatonga anay hitombo amin'ny finoana, ahatonga anay hitombo amin'ny fahalalana anao, ahatonga anay Andriamanitra tena ahay miaraka aminao Jesosy. Misaotra anao izany amin'ny fotoana androany ary ankehitriny dia tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao Jesosy. Mangataka izay amin'izao fotoana izao ny fanahinao masina, hitarika eto ny fanahinao Jesosy, hitarika ny vavako, hitarika ny saiko amin'izay rehetra tokony ho ambara. Aoka tsy hisy sitrapoko na sitrapon'olombelona ho voambara eto afa tsy ny sitraponao irery ihany. Jesosy hoe ny olona rehetra izay andre kosa amin'ity androany ity, na toerana misy an'izany olo izany, na mihaino onjam-peo, na manaraka amin'ny Facebook Jesosy dia mino ako fa reny fitaovana rehetrarehetra ireny dia entinao hamafazana ny teninao avokoa. Ary ny olona rehetra izay mandre tompony teninao dia izany mino fa hamangy an'ireny olona tsirairay avy ireny, hanondraka izany teny izany anatin'ny fon'ny olona ka tonga izany teny izany hamoavy zato eny any anatin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ihany. Misaotra Jesosy dia ho anao irery ihany ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra aloha dia ampatsahiviko ihany fa efa mandeha ny radio antsika amin'izao fotoana izao, mety misy mbola tsy mahalala izay manaraka amin'izao vidéo izao dia efa misy ny Aki radio, ny Andramoka Izaho radio efa misokatra ho an'ny olona rehetra, afaka renesinao na aiza na aiza amin'ny telefona dia efa afaka mihainontsika eny amin'ny toerana rehetra misy antsika eny dia afaka manaraka an'izany Aki radio izany ary renesantsika fampaherezana mazava ho azy moa fa zato isan-jato evangelika ny fandaharana amin'izany Aki radio izany. Ny hira dia hira ara-pilazantsara avokoa, ny toriteny misy ny toriteny izay arahanao isan'andro isaky ny adiny 3 ao anatin'izany onjam-peo izany, ampahery anao izany, ampitombo anao izany ary tondra anao ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ihany koa ny fandaharana maromaro izay efa mivokarina dia renao ao anatin'izany onjam-peo izany, tahaka ny omaly izao nisy ny fandaharana misy andrata izay niarahantsika en direct tao momba ny resaka fiderana fotsiny, tsisy fitondrana am-bavaka tao fa fiderana fotsiny, fanandratana an'Andriamanitra fotsiny natao tao dia nafinaritra be ny fiarahana tao anatin'izay misy andrata izay. Dia misy ihany koa ny fandaharana maro fa manasa anao izay anaraka izany onjam-peo Aki radio izany fa ampitombo ny ara-panahintsika izany ary tena ampahery antsika ihany koa, indrindra isika izay irery any an-tanin'olona, irery amin'ny toerana maro samihafa. Misy olona tena mahatsapa mihitsy hoe tena izy irery, tsy mba manana nizaniza dia tena faly mihitsy izay manasa anao hiaino satria manomboka amin'ny fiainonao any onjam-peo dia tsy ahatsapa tsiny ianao hoe irery ianao fa tena renao hoe misy Andriamanitra manatrika anao foana ary eo anilanao amin'ny fotoana rehetra izay ilanao an'izany, amin'ny fotoana rehetra izay mahakivy anao dia eo Andriamanitra ampahery anao. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra amin'izay ary tsika mino fa efa volombonina daholo tsika rehetrarehetra izay manaraka en direct amin'izao fotoana izao sy ny eto ihany koa dia andre ten'Andriamanitra tsika. Androany tsika dia hijery tanàna anankiray, hijery zavatra anankiray tsika androany. Mety efa heninao, mety mbola tsy renao ihany koa fa mety androany mihitsy anao vao andre an'izany fa angalantsika fampaherezana izany zavatra izany androany. Hijery androany ny atao hoe gosena. Izany gosena izany mety androany ianao vao naheno an'izany hoe gosena. Inona moa izany gosena? Izany gosena izany dia anarana faritany, tanàna anankiray, tanàna kely anankiray izany gosena. Dia io tanàna anankiray io ao amin'ny faritan'ny Egypte izy io. Ao Egypte izany no misy an'ny gosena, izany hoe ohatra izany hoe eto Frantsa izao dia misy ny Paris, ohatrohatr'izay ilay izy. Dia faritany anankiray ao anatin'ny faritan'ny Egypte i gosena.
inona moa ty Gosena ty? Ity Gosena ty dia tanàna kely manan-tantara. Dia ho lazaiko aminao eto ilay izy hampahery anao hoe inona moa ny zavatra hita tao anatin'izany Gosena zany, fa nisy zavatra maro be mitranga tao anatin'izany tanàna kely anankiray izany. Dia mino aho fa hampahery antsika izany. Hijery ten'Andriamanitra avy hatrany antsika hanomboantsika azy ao amin'ny Genesisy. Genesisy toko 5:10 dia 9:10. Hijerentsika hoe nanahoana moa iza marina moa izany Gosena zany. Genesisy toko 5:10 andininy 10 ary avaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia onona eo amin'ny tany Gosena ianao ka eo akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondra-manosinao sy ny ombonao mba amin'izay rehetra anananao. Dia amelinanao eo fa mbola haritra 5 taona mosary. Fandrao ho lany harena ianao sy ny ankonanao ary izay rehetra anananao. Josefa no niteneny io teny io. Io teny io zany niteneny Josefa tamin'ny rahalahiny izay fantatsika tsara moa Josefa. Iza moa Josefa? Josefa ilay lehilahy anankiray izay namidy ho andevo tany Egipta. Namidy ny rahalahy no andevo tany Egipta Josefa. Ary rehefa tonga tany Josefa efa matetika toriana amintsika eto izany tantara izany. Dia andevo na tongavany tao amin'ny tanànany Egipta io. Izany hoe tonga tao zany izy no mpanompo andevo. Dia tsy vitany dia rehefa mba niakatrakatra kely indray Josefa satria zanak'Andriamanitra moa Josefa, zanak'Israely, olona voafidin'Andriamanitra izy. Dia tonga tany amin'izany Egipta zany izy dia nisy fotoana Josefa mba somary mba ohatran'ny hoe nahita fity teo anatrehan'ny Potifara. Potifara ny anaran'ilay mpanapaka tamin'izany fotoana izany. Dia niakatrakatra kely mba nahazo toerana kely tao anatin'ny tokantranon'ny Potifara fa avy eo indray nivadika ny tantara lasa indray izy nogadraina satria nendrika endrehana tamin'ny zavatra tsy nataony. Fiteny fotsiny ilay tantara mba ahafahantsika mahazo an'ilay izy satria mety amintsika mety mbola tsy mahafantatra mihitsy indray izany hoe Josefa zany. Dia nigadra indray Josefa. Dia rehefa nigadra tao Josefa dia tao foana izy nandritra ny taona maro fa rehefa tonga ny fotoana anankiray dia navoaka tao Josefa satria Josefa dia olona mahay mandika nofo moa, manana fanomezam-pahasoavana ngeza be zany Josefa zany. Nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mandika nofo dia navoaka tao anatin'ny fonja indray izy dia teo amin'izay izy tsy niverina ny jalitsoa. Satria rehefa navoaka tao izy dia lasa mpanapaka ny Israely izy, lasa mpanapaka ny Egiptianina izy, mpanapaka tao Egipta noho ny amin'ny fandikanany nofon'ny Potifara izay nataony, nofon'ny Farao izay nataony satria isy mosary misy faminaniana tamin'izany hoe isy mosary hitranga ao Egipta. Dia izy no lasa fitaovana fitahiana an'izany tany Egipta izany. Izay zany raha fitinina ny noho ny fisian'i Josefa zany dia tsy niara-ny mosary ny Egiptianina. Nisy fotoana namokatra be 7 taona dia avy eo niatrika mosary 7 taona. Fa satria teo Josefa dia nahay nitantana Josefa dia tsy lasa tsy tratra mosary ny Egiptianina ary tsika kristianina dia ohatr'izany mihitsy. Ny fisitsika amina toerana anankiray, ny fisitsika eto amin'izao tontolo izao mihitsy, za tena teteny aminao fa raha ny zavatra mitranga eto amin'ity tany ity sy ny fahotana misy eto amin'ity tontolo izao ity dia efa tena tokony ho rava izao tontolo izao. Efa tokony tsisy azo iainana tsony mihitsy eto. Na ny rivotra iainanao io ary efa tokony manepotra io, efa tena tokony tsy misy tsony mihitsy zany ahafahanao hirika, ahafahanao iaina. Fa noho ny fisitsika kristianina izay mivavaka eto amin'ity zao tontolo izao ity dia izany no mbola mahatonga antsika mbola misy olona afaka miaina tsara angeto e. Tsika izao mbola miaina tsara, mbola rivotra mbola madio, mbola afaka mifoka rivotra madio ihany tsika na dia efa tokony ho ravana na dia efa tokony ho hanepotra ary izao tontolo izao. Dia tahaka izany mihitsy ny toeran'i Josefa dia tonga amin'izay ary ny fotoana rehefa nisandratra Josefa. Dia tsaroany kosa nefa ny rahalahiny fa tany amin'ny tany Kanana nisy mosary tany. Dia nafarany nakany amin'ny tany Egipta ny rahalahiny mba haka sakafo satria taony izy efa mpanapaka raha teo efa teo aminazy ny fanapahana, misy harena, misy voninahitra dia nafarany rahalahiny. Dia rehefa tonga tany rahalahiny dia niteny izy amin'ity teny ity manao hoe Genesisy 5:10 vakitsika teo 9:10 miteny manao hoe mandehana ozy izy dia teneny kaiky. Teneny zany Jakoba ilay dadany hoe andao tsika ho any Egipta. Dia hoento daholo ny ondra-manosy sy ny fanananao rehetra sy ny zafinao sy ny mombanao rehetra fa hipetraka aty ianao. Dia rehefa tonga tao Egipta amin'izay ary ry zareo dia izao. Nisy tanàna anankiray atao hoe Gosena. Io tanàna io zany no nomen'Andriamanitra an'ireto zanak'Israely reto.
hoe mipetraka ao amin'ity tany gosena ty ianareo zany hoe tsy hoe tonga fotsiny tao Egypte zany zareo de zay tianareo ipetrahana ndana manolonolona trano ery ndana mipetrapetraka ery fa misy toerana anankiray no faritana manokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany de nomena ny tany gosena izy de nomena malalaka mihitsy moa io tany gosena io jerentsika ngeo ambadika eo ihany avaditsika fotsiny baiboly ande Genesisy toko 7 de andinina fahenina ny tany Egypta de eo anoloanao koa amin'izay tany tsara indrindra no amponeny ny rainao sy ny rahalainao aoka onao amin'ny tany gosena izy ary raha fantatra fa misy lehilahy mahay eo aminy tendreo izy ho lehibe amin'ny mpiandry-omby aman'ondroko Farao no nyteny an'io Farao no nyteny hoe mandehana ozy izy ianao mihitsy nomeko malalaka satria anao ny fanapahana anao Egypta ozy izy teny zany izy hoe tena ianao mihitsy ny tompony angefa tsy zaho ka noho izany rehefa anao izy de mandehana ianao mihitsy no mitafidy zay toerana tianao zay tsara indrindra ozy izy tena tsy pianotsy zay tsara indrindra zany hoe voalazany baiboly zany fa io toerana ao agosena io no toerana tsara indrindra tao Egypta tamin'izany fotoana zany toerana tsara indrindra tsara tamin'ny lafiny rehetra io mety namokatra be mety tena tsara be ny toetrandro tao nisy zavatra niavaka zany teo amin'ny tany anankiray izay rametrahan'Andriamanitra ny zanany io ary za tena teny aminao manao hoe Andriamanitra rehefa mametraka ny zanany amina toerana anankiray de toerana tsara tsy maintsy toerana tsara indrindra ozy sy ny tenin'Andriamanitra misy fotoana misy olona amin'izao fotoana andro faran'izao de miteny manao hoe ty fivavahanareo ty ve tena mba manahoana marina nareo ange tena lany andro mivavaka sy ny sisa tsisy an'izan'Andriamanitra manavaka zany rangafa io mitovy ihany io tsy maintsy zao misy lojikan'olombelona zany eo apetraky ny olona de hoe ka rehefa tsy tia de tsy maintsy tia rehefa tsy manao an'izao ianao de tsy mahazo an'izao rehefa tsy makatsy ianao de tsy maintsy zay ny lojikan'olombelona fa ao amin'Andriamanitra de misy mihitsy ny toerana miavaka ho an'ny zanany irery ihany ho an'ny olona voafidiny irery ihany de nomena malalaka mihitsy Josefa teto mandehana de vidio zay tany tianao zay tena tsara indrindra Josefa nefa tany alohany io efa nivangin'Andriamanitra hoe gosena no izy efa fantany zany fa izy mody niteny teto fotsiny fa efa fantany le izy hoe ary le toerana tsara nenentiny tany ny ankonany nenentiny tany ny ondra-manosy nenentiny tany avokoa zay rehetra anazy zay rehetra any Josefa zany sy amin'ny faritany zay any avany sy ny momba zetra de nenentiny tao amin'ny gosena de tonga tao zareo de mipetraka tao izy de nafinaritra be ny fiarahana satria zao ao Egypta zareo no mipetraka fa nahita fity tamin'ny Egyptianina de tena nafinaritra vokatra ny tany mety ny atao zay rehetra ilainy Josefa de azony daholo na inona mbola nangatahany Josefa mbola nomeny ny Farao azy daholo tena nafinaritra mihitsy ny fiainana tao ry havana malala namiratra nge zany nahita fity nge zany lamina tena lamina ny zanak'Israely fa rehefa nandeha ny fotoana maty Jakoba roa mbola nety ihany nandevina tany amin'ny tany Kanana zareo nandevina ny Jakoba de miverina tao gosena satria mbola ao ny fananana sy ny momba rehetra de mipetraka tao ihany de rehefa nandeha ny fotoana de ne maty daholo amin'izay le olon-dehibe zany hoe Josefa sy ry Efraima sy ny rehetrarehetra ny taranany ny zanak' Jakoba rehetra zany ne maty ny olona lehibe de zanak'Israely mbola mipetraka tao ihany tsy nanan'eritreritra miala tao mihitsy zareo satria milamina ny fiainana mety tao fa zao anefa ao Egypta io toerana io ao Egypta ry havana malala tsika eto amin'ity tany ity de Egypta ary voalazany ten'Andriamanitra fa ny vahiny tao amin'io tany io ny zanak'Israely andritra ny 700 taona izy no mipetraka tao agosena ny vahiny tao fa tsika ihany koa de mivahiny eto amin'ity zao ity de ao koa fantatsika fa Egypta foana eto na milamina ny fiainanao Egypta io misy anao io na mieritreritra ianao amin'izao fotoana zao hoe tena zara nga tena mety zany fiainako zany misy olona nge tena mieritreritra mihitsy tena entiny tena misy olona nge mahita fitsarana eto mahita fahasambarana mahita paradisy eto amin'ity tany ity fa ao koa fantatsika rehetrarehetra fa Egypta io
Egipta io tany ipetrahanao io. Na dia tao anatina filaminana azy ianao, na dia tao anatina ohatrany mahafinaritra aza fa ohatrany izay irinao dia azonao daholo izany, ohatrany mandehandeha ho azy izany, ohatrany metimety izany. Tsy maninona izany ianao, ohatrany mety milamina. Ao Goseny. Fa Egipta, faritanin'ny Egipta io. Dia inona ny zavatra nitranga? Nandeha ny fotoana, dia araka ny teny teny maty ilay lehibe, ny maty ilay olona lehibe tao. Fa rehefa tonga amin'izay taty aoriana, dia nanomboka amin'izay niova ilay mpanjaka. Niova izany no mpanjakan'ny Egipta teo fa maty, fa reo dia efa niova mpanjaka hafa amin'izay. Teo nanomboka nitranga ny olana ry havana malala. Nanomboka nitranga amin'izay ny problème. I Gosena dia toerana efa natokana ho an'ny zanak'Israely. Iny aloha izany efa tsy tafiditry ny Egiptiana satria zareo tao maro be izy tao, mihamaro be, miantombo be tao amin'ny faritany io ny zanak'Israely. Dia tsy nisy Egiptiana niditra intsony tao amin'ny tany io. Fa ny zavatra nampalahelo amin'izay rehefa taty aoriana niova ilay mpanjaka, dia natahotra io mpanjakan'ny Egiptiana io hoe mihamaro izy reto olona reto, reto vahoaka reto mibetsaka. Ohatrany miadana loatra, ohatrany milamina, ohatrany mibetsaka. Dia inona zavatra natao? Hanomboka hitsangana ho fahavalo amin'izay izy eo. Nomboka hitsangana ho fahavalo. Satria maninona? Matahotra izy ka. Matahotra izy hoe raha emary reto. Andrao ozy izy, izay mihitsy moa voalazan'ny ten'Andriamanitra. Andrao ozy izy ka hiady amintsika reto ary lasa hanandevo antsika reto zanak'Israely reto satria miamitombo, mihamaro. Matahotra tsika. Raha reto indray nanandevo antsika Egiptiana. Dia nanomboka nitsangana ho fahavalo amin'izay ny Egiptiana. Izao ry havana malala ny zavatra tiako hisintomana ny sainao androany. Araka ny teniko teo hoe fantaro fa Egipta io tany ipetrahana io. Tsy maintsy ho avy foana ny fotoana hitsanganan'ny Egiptiana ho fahavalonao. Na miadana ohatrany nini ianao, misy olona angery havana malala tena nandany andro tao anatina vola aman-karena. Fa rehefa aty amin'ny farany amin'izay mahita ihany izy kay hoe marary misy cancer dia efa eo tonga ny problème. Ny olona izany raha mbola eo amin'ny tany Egipta dia tsy maintsy misy foana, tsy maintsy ho avy foana hitsangana ho fahavalonao foana ny olona, hitsangana ho fahavalonao foana ny devoly satria fantaro fa eto amin'ity tany ity dia eto misy fanapahany devoly eto. Eto izy miasa, eto izy milalao, kanja filalaovana eto ry havana malala. Ary izany mahatonga antsika tsy tokony andriandro mihitsy tsika, tsy tokony atoritory-tsika, tsy tokony ho variantsika. Raha misy fitahiana eo amintsika ka milamina ny fiainantsika dia fantaro fa tsy maintsy ho avy ny fotoana anankiray indray hiadivanao satria eo amin'ny tany Egipta misy anao. Ny Egiptiana dia efa napetraka foana ho fahavalo ny zanak'Israely hatramin'izay. Na dia voafidy ary Josefa na dia nahita fity teo amin'ny Farao aza Josefa. Misy fotoana ny lamina fa tsy maintsy misy foana ny fotoana mitranga indray mipotra fa fahavalo ireo. Ary tsy maintsy ho fahavalo foana ry havana malala. Za te hiteny aminao androany fa izao tontolo izao dia fahavalon'ny kristianina foana io. Fahavalo foana. Mandra-piavin'i Jesosy dia ho fahavalon'ny kristianina foana izao tontolo izao. Ho fahavalontsika foana ny devoly. Ho fahavalontsika foana ny zavatra rehetrarehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao satria eto ny devoly manapaka. Te hanahitra ny saintsika rehetrarehetra androany. Aza variana ianao. Aza variana. Rehefa tonga amin'izay ny fotoana araka ny teniko teo dia voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Exodosy anie jerentsika. Exodosy toko toko voalohany. Dia vakitsika amin'ny andininy fahavalo. Dia vakitsika lavalava manomboka amin'ny andininy fahavalo. Ary nisy mpanjaka vaovao nanjaka tany Egipta izay tsy nahalala an'i Josefa. Ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe indro ny firenen'ny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika. Andao anaovantsika hevitra ireo fa andao hiamaro izy. Ka raha tahiny isy ady dia omba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika. Ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Koa dia nany andreny mpifehy izy andiny fanaky ambin'ny folo mba hampahory azy amin'ny fanompony mafy. Ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny Farao izy dia Pitoma sy Ramsesa. Nefa araka ny nampahoriany azy no vao maika ny amarony sy ny tombony kosa. Ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egiptiana. Dia nampanompoana Egiptiana fatratra ny zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainany tamin'izany fanompona mafy. Dia tamin'ny feta sy ny biriky mba amin'ny fanompona rehetra any an-tsaha
dia ny fanompona rehetra izay nampanompoana azy fatratra ajanontsika eo teo zany dia ozy izy ny egiptiana araka ny teny teo matahotra tsika dia nanomboka amin'izay ny tady hevitra inona ny atao an'ireto olona reto inona ny atao fa ohatra ny mitady ifehatsika dia tetavana hevitra hoe andao ampahoriana amin'izay ary dia nitsangana ry havana malala ny egiptiana nampahoriny zanak'Israely nanomboka teo nanendry olona izy hoe ndano ampahorio ataovy miasa fatratra ataovy mijaly ataovy ohatr'izao dia nanaiky ny zanak'Israely satria araka ny teniko teo ianao any an-tanin'olona mbola any an-tanin'olona foana ianao na dia manana ny faritany mipetrahanao any any an-tanin'olona ianao dia nampahoriana dia nijaly dia miaritra ma fa zao zavatra mahagaga rehefa nanala tena taranaka voafidy reto zanak'Israely reto tena taranaka voafidy na dia nampahoriana fatratra azy nanomboka nijaly teo zany zareo tena nisy fivahampianana tsy takatry ny saina nanomboka teo tsy takatry ny saina olona avy ny adana be sy ny lamina be mbola nandovany areny ny ray aman-dreny ny tany aloha tany tapitapika teo tsy mbadika ny tantara lasa olona nampahoriana fatratra amin'izay mety nesorina teo amin'ny dolo mihitsy ny anena rehetrarehetra anay tony dia tomboka tamin'izany ohatra dao nareo rehefa nesorina taminy arena inona tsony moa tsy maintsy miankina amin'ny tompon-tany amin'izay ianao ka inona no hoaninao eo tsony inona tsony ny velomanao eo fa tsy maintsy miankina amin'ny tompon-tany dia nanomboka teo ampahorio amin'izay fa tsy manana inona tsony teo ampahorio ampiasao fatratra amin'izay fa mitady maro mitady ianao zao anefa ny za tena mino fa ny zanak'Israely tsy nanana izany heritreritra izany akory fa zareo no natahotra dia lasa amin'izay ny tadavana hevitra dia ampahoriana dia nampahoriana dia nijaly ny zanak'Israely fa zao ny zavatra nahagaga dia avana malala na dia nijaly aza ny zanak'Israely niamary foana izy zareo tena nijaly tena nanofo tena nampahoriana misy fotoana nge reo mety tsy mena sakafo e reo nge misy fotoana tena mianara dia tsy mena sakafo tsotra fotsiny na mety mihinana fa mety mihinana tapatsinay tsy afa-po tamin'ny zavatra nomena azy fa vao mainka ampahoriana ampijaliana fa tsy voalaza ny ten'Andriamanitra mihitsy ry havana malala hoe satria nampahoriana zanak'Israely dia niamaty tsikelikely satria maty ny anohanana maty ny asa fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa na dia nampahoriana aza zanak'Israely dia niantombo foana izy ry havana malala za tena mitenanao androany eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana amin'i Jesosy nefa matikify za efa naresa izao tontolo izao fa tena zany mihitsy ny zavatra mitranga teo nahita fahoriana zanak'Israely fa tsy nanakana zanak'Israely tsy nitombo zany tsy nanakana an'izy ireo tsy amaro zany tsy nanakana an'izy ireo tsy abetsaka tsy hitatra ny fanjakana na dia nampahoriana azy dia tena zany ny zavatra mitranga za androany te hampahery anao inona ny zavatra mety eo aminao amin'izao fotoana izao misy zavatra tena mampahory anao ve misy zavatra tena mampijaly anao ve misy zavatra tena iondreanao tsy mampitraka anao mihitsy ve eo amin'ny fiainanao fa androany tsy hanakana anao tsy hitombo zany zavatra zany tsy hanakana anao tsy ahery zany tsy hanakana anao tsy hivelatra zany ny devoly ange isanandro isanandro mitady hevitra amintsika reto hoe inona indray ny ataoko tsy nahomby izy tamin'ny maly mitady izy androany tsy nahomby izy androany mitady izy rapitso tsy mipetraka izany izy fa zany tsy manakana anao tsy ahery zany dia fizantsika ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:10 ary ny mpanjaka ny Egipta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo sy Fra no anarany ny anankiray ary toa nanarany anankiray ka nanao hoe raha mampivelona vehivavy Hebreo ianao ka hitanareo eo amin'ny fipetrahana hoe fa zazalahy dia vonoy fa zazavavy kosa dia velona dia natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazain'ny mpanjaka ny Egipta taminy fa nivelominy ihany ny zazalahy hitanareo ny devoly indray tsy mionona mihitsy izy eto efa tsisy egiptianina azo nampiasaina tsy satria fantany fa raha egiptianina no alefa ny makany tsy ilo mihitsy ny zanak'Israely ary tsy mahomby tsy tafiditra ao anatin'ny farana misy zavatra zany azon'Andriamanitra ferana foana ihany na dia ao anatina fahoriana azy tsy tafiditry ny mpampivelona egiptianina tany amin'ny tany Gosena fa zareo ihany drindrahany farao ndana teneny ndana ianao mpampivelona fa ndana vonoy fa zavatra mitranga natahotra ilay vehivavy za tsy za mpivavaka za mpanompon'Andriamanitra za taranaka voafidy za tsy manao an'izany ka tao ange mety io fotsiny vao te fa mety misy vary soa ange tao ambadiky ny zavatra io
hoe mandana fa raha ohatra kosa ka ataonao zany zavatra za dia misy zavatra ohatrao omeko anao fa tsy nanao ilay vehivavy satria matahotra an'Andriamanitra zany ny olona rehefa mivavaka ry havana malala ary ity vehivavy ity raha tsy nanao an'izany iraka izany possible koa izy maty possible koa izy mety ho vonoina inona moa ny anakana ny Egyptiana tsy hamono azy fa ny zavatra atao anatin'izay dia hoe zaho olona mpivavaka zanaka zanak'Andriamanitra za tsy hanao an'izany tsy hanao an'izany fa na dia mbola ito orety foana na dia ho faty aza za tsy hanao an'izany dia ina ozy ianao zavatra nitranga toy izantsika nge ilay ten'Andriamanitra manao hoe nefa nataon'Andriamanitra andininy faharoapolo tonga dia dingantsika dia ny faharoapolo dia nasian'Andriamanitra soa indrindra ny mpampivelona ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona ary tamin'izany satria natahotra an'Andriamanitra mpampivelona dia nomen'Andriamanitra zanaka izy mbola nisy momba anankiray koa ty momba niteraka matotsindrin'ny ten'Andriamanitra hoe nomen'Andriamanitra zanaka izy satria tsy nanan-janaka zany vehivavy ny aina tao anatina fahambombana zany izy mety efa ela izy naniry zanaka fa tsy nanan-janaka nefa izy mpampivelona mpampiteraka zany dika zany fa nomen'Andriamanitra zanaka izy satria naniny satria natahotra an'Andriamanitra mety nisy fotoana nge Andriamanitra tsy teonao dia nanala zanaka Israely tao anatin'ny fahoriana fa Andriamanitra kosa nefa dia mitsinjo an'ireo zanan'ireo mijery an'ireo Hebreo ireo izy rehefa misy manao sitrapony rehefa misy olona tena hitany fa mahatoky dia omeny valisoa ary nahazo zanaka izany olo izany vao aingana moa pastera nisy fotoana nampahery tao anatina vavaka dia teny manao hoe misy olona indraindray io mihitsy ny olana hoe tsy miteraka misy iray indray mantsy izao ty dia tsy mety mananjanaka tsy mety mananjanaka ilay olona maniry hiteraka amapolo taona fa tsy mety miteraka dia rehefa mba miresaka izay dia miteny manao hoe misy dingana ara-panahy tadiavin'Andriamanitra aminao fotsiny fa tsisy olona momba zany tsisy olona tsy mananjanaka zany ao anaty baiboly raha mbola mitady io fa omen'Andriamanitra foana fa zao misy zavatra takian'Andriamanitra ao misy dingana ara-panahy dia rehefa tenenana zany ny olona dia tonga dia matahotra tonga dia miemotra vao maheno fotsiny dingana ara-panahy dia miemotra ny olona dia havana malala zany rano tena teteny aminao teto izao ilay vehivavy resaka tahotra an'Andriamanitra nanoloana fakapanahy ngeza be anankiray izy hoe inona nataoko eo anoloana ty fakapanahy ty hamono andreto zazakely reto ve zany ary afaka nieritreritra an'izany koa izy satria kizy nge tsy manana vonoko amreto ziziko za ary tsy manana inona moa ny problemany amin'izany olona tsy miteraka nge io tsy mahafantatra zay fitiavandray reny zanany akory io fa afaka ny vonoany fa zao ny zavatra tao anatin'izany tsy hanao an'izany noneniny nony amin'ny Jehova nony amin'Andriamanitra dia tsy ataoko zany na dia misy fakapanahy ngeza be areto eto anoloako eto dia tsy hanao an'izany ary tsy fantatry ny zanak'Israely nge za mihitsy fa ny zanak'Israely tsy nahafantatra akory hoe ny raha ny farao ange ty vehivavy ty hoe ndany vonohy daholo nga zany fantatry ny zanak'Israely tsy fantatra afaka namono mihitsy nge izy na izy ara nadio teo anoloan'ny zanak'Israely hoe ka maty ka morine nge le zazako ngamo tsisy ametsy ny azy amin'izany ko izy nge mpampivelona fa tany amin'ny takona indrindra tany le vehivavy tany amin'ny farany tsy tanin'ny olona any amin'ny takona indrindra no natahotra an'Andriamanitra ty vehivavy ty ka ny tena hoe tsy hanao an'izany ry havana malala ao aorianana dingana ara-panahy ao aorianana fankatoava dia tsy maintsy misy varisoa foana miseho eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy zavatra mitranga foana ao satria Andriamanitra tena manonitra ny zavatra ataontsika manonitra za tena aminao mihitsy andrany mety any amin'ny toerana farak'izay mangina nalay mesazy indray andro dia nalefa ny ampeta ty amiko moa le tsy tadidiko mihitsy izy nandefa an'izay fa ohatrany tsy amiako fa tsy tadidiko hoe izy dia ozy izy mantsy anao hoe za ozy izy mba hito ambavaka mba tsy hangalangalatra tsy ny atao amin'ilay sosiete misy izy sanatry nefa angafangatanana dia tiany mandrairay dia za zany teneny hoe ento ambavaka izy mba tsy harairay dia zany mantsinazy hoe tsy fitondranam-bavaka tsy nilaina amin'izany fa efa fantatrao zany zao fa tsy mety le mandray dia aza tao ka na hitondram-bavaka anao foana za hoe aza mahe tompo aza mpandraindray sy nizy nefa ny tananao mihitsy mbola mandrety tsy vavaka nilaina amin'izany ao raha vavy fa nilaina amin'izany dia inao efa malala fa tsy mety mandray dia aza mandray fanapa-kevitra fotsiny nilaina aminao hoe matahotra an'Andriamanitra tsy handray tsony any amin'ny takony indrindra azy menao nge mety tsisy mahita enao nge tsy fantatry ny olona fa Andriamanitra mahita anao any amin'ny toerana rehetra misy anao any amin'izay alehanao rehetra dia hitan'Andriamanitra ianao noho izany
ampitoerao anatinao mihitsy zany mitahotra an'Andriamanitra zany, na any amin'ny tsisy mahita na any amin'ny misy mahita, dia atao vita foana fa matahotra an'Andriamanitra. Dia nandray valosoa ty vehivavy ty, zany tena teteny amintsika rehetra, mbola averiko eto indray tsika rehetra izay tsy miteraka ho ahy. Marobe hitanay fa niresena aminay fa zao reto Andriamanitra tena manome, fa miankina aminao izy, efa manolotra ny tanany manome, fa ianao mihitsy tsy mety mandray an'ilay izy. Zay le olana, any aminao zany io zavatra fa tsy any amin'Andriamanitra, tsy amintsony fa any aminao. Fanapa-kevitra no ilain'Andriamanitra aminao. Dia nandeha moa ny tantara, nytoy foana ny tantara, teneny tombo teny foana, nampahoriana foana ny zanak'Israely, nampahoriana foana ny zanak'Israely. Dia nitombo ny fampahoriana, dia nitombo ny fanandevozana. Natao ihany izay nahafatesan'ny tazavana, tsy nety indray ilay mpampivela vao maika ihany zareo nitombo ihany. Dia inona ndray fanapa-kevitra indray Farao araka ny teniko anao, dia volo tsy mijanona izany. Andraondray ozy izy ny lehilahy rehetrarehetra, zazakely rehetrarehetra ratsaky mitombo, ary vonoy daholo. Vonoina daholo zany ny zazakely rehetra izay teraka rehetrarehetra, ny lahy-kely rehetra dia amrina vonoina daholo. Teo Andriamanitra no nifidy amin'ny Mosesy, fatatsika tsara moa ny tantara. Nifidy amin'ny Mosesy le zazakely anankiray tsy mba maty izy, tsy maty tao anatin'ny fandringanana, fa nalefa ny reniny nandeha tany ambony rano, dia fatatsika ny tantara, lasa ny zanaky Farao izy, dia lasa tahizan'ny Farao tao. Tany zany Andriamanitra dia efa mitsinjo hoe mety isy zavatra hitranga, isy zavatra hitranga ohatr'izao ka zao sahady dia efa namboatra planina ho an'ireo samy groupe. Dia nandeha ny tantara ny toy foana. Alefantsika malakilaky satria misy zavatra tiako tsindriana mihitsy ao anatiny ty tontolo ty. Dia nandeha dia nelehibe Mosesy sy ny sisa, dia nandeha nitsoaka teo izy satria namono olona. Dia avy amin'izay tonga ny fotoana nifidianan'Andriamanitra azy rehefa lehibe izy. Dia hoy Andriamanitra mantsana azy mandehana afao amin'izay ny oloko fa tonga ny fotoana. Reko ny fitaraina ny zanany izy reto, reko amin'izay ozy izy ny fitaraina ny zanany. Hidina zao amonjy azy, dia lasy Mosesy, na dia efa tao anatina fisalasalana azy dia nandeha ihany izy. Rehefa tonga tany amin'izay izy ravana malalaka izao. Ireo zanak'Israely ireo tao amin'ny tany Gosena foana ireo. Tsy niala tao ireo fa mipetraka tao foana. Na dia nampahoriana azy ireo dia tao foana, tsy niala tao izy fa mipetraka tao. Dia inona zavatra nitranga? Tonga amin'izay ny fotoana, tonga tao amin'ny tany Egipta Mosesy. Fandahatra tamin'ny Farao amin'izay Mosesy. Dia rehefa fandahatra tamin'ny Farao amin'izay Mosesy, dia nirahan'Andriamanitra izy hoe mandehana ozy izy makany amin'ny tany Egipta, dia teneny Farao hoe avoy amin'izay ny oloko anompo ahy. Dia anomboka maki teny Andriamanitra indray tsika, tonga dia dingantsika any amin'ny Exodosy. Exodosy toko enina nge toko 9 azafady. Exodosy toko 9 andiny 9. Rehefa naniraka amin'ny Mosesy zany Andriamanitra hoe mandehana makany amin'ny Farao ianao, dia teneny izy avoy tao ny oloko anompo ahy. Isy zavatra ozy izy ny Andriamanitra hitranga amin'ireo olona ireo. Satria amboalohany zany Andriamanitra dia efa nanafatra Mosesy hoe isy loza be dia be hitranga amin'ireo olona ireo. Dia tonga dia vakitsika ny andininy le teo le teny Andriamanitra teo andininy 9 Exodosy toko 9. Fahavahako amin'izany andro izany ozy izy ny tany Gosena izay toeran'ny oloko, ka tsy mba hisy lalitra ao, mba hahafantaranao fa izaho Jehova eo afovoan'ny tany. Dia havana malala. Misy fotoana amin'izay tonga ny loza. Rehefa tonga tao amin'ny tany Egipta amin'izay zany Mosesy, nifandahatra tamin'ny Farao. Dia nanomboka nitranga amin'izay. Dia efa niteny Andriamanitra hoe hanavaka an'io Gosena io amin'izay aho. Hoavahako amin'izay ny masoko dia hitsinjo an'io Gosena io. Ao daholo ny masoko, ao ny foko, ao ny amiko iray manontolo. Toerana efa nofidiako an'ny zanako io. Tonga ny fotoana hanafahako ny zanako. Hanavahako amin'izay ny zanako eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra, eo anoloan'ny Egiptianina, ka na dia ao Egipta aza ny misy azy dia hiavaka ireo fa zanako ireo. Dia naniraka Andriamanitra dia tonga tao dia tonga tokoa ny loza. Rehefa nandeha ny loza rehetrarehetra, dia io zao ny teneneo hoe lalitra ozy izy. Nisy fotoana zany tao amin'ny Egipta iray manontolo misy lalitra, fa tao Gosena tsy misy lalitra. Nisy fotoana tao tonga ny vai, fa tao amin'ny tany Gosena tsy nisy vai. Nisy fotoana maty ny ondra manosy sy ny biby fiompy, fa tao amin'ny tany Gosena tsy maty.
nisy tona nisy esprit nanarina ny tany Egypte fa ny tao amin'ny tany Gosena nazava hafa nge zany ravana malala hoe ao amina tany anankiray zany samy faritany anankiray zao ihany fa misy toerana anankiray tena voatokana mihitsy hoe mazava nefa ny tany rehetra manodidina azy mba iziny daholo fa agagana nge zany ravana malala za aloha tena miezaka ny imaginer an'io zavatra io fa tena lasa be ny saika ahoana ary zany zavatra zany hoe tazanao zany hoe ry nisy toerana mazava nefa ianao ato miaina ao anatina espito lalina tsy mifankahita fa mifandona raha mandeha eny an-dalana tsisy fahazavana fa ny tany Gosena dia miaina tao anatina fahazavana foana satria tany anankiray efa nofidian'Andriamanitra ametrahana an'izany azy dia tahaka izany nitranga ny loza folo tonga indray koa maty ny lamatoa dia tao amin'ny tany Gosena tsy misy lamatoa maty tsisy maty noho ny tamin'ny rà ny zanak'ondry izay nafafy teny amin'ny tolam-baravara fa tao Egypta rehetrarehetra maty daholo ny lamatoa ry havana malala zany zany te hampahery antsika manao hoe amin'izao andro farany zao tena ao anatina fahoriam-be Egypta ao anatina fahoriam-be Egypta ary zany nge tena miteny anao fa efa mitranga nge ny loza rehetrarehetra amin'izao efa loza 10-20 aman-jatony efa mitranga isan'andro zany efa tsy azo ferana intsony zany raha mijery fotsiny tsika amin'izay zao malahelo any Madagasikara isan'andro misy zava-doza mitranga foana fa mijery vaovao ianao dia misy zava-doza mitranga foana satria efa midradradratra ny eo Egypta efa misy loza foana eto Egypta misy zavatra mitranga foana eto ry havana malala fa zany rano tena teteny aminao aiza ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao aiza ny toerana misy anao te hanrehetra ny sainao amin'ny alalan'ny tontolo-teny ity aiza ny toerana misy anao fa za miteny aminao fa raha ao a Gosena raha nisy Egyptianina ka sendra tafatsofoka tao amin'ny tany Gosena io dia tsy maty ny lamatoa tsy maty raha nisy Egyptianina sendra tonga tao tsy boka tsy niaina lalitra tsy niaina ny loza rehetrarehetra niaina ny Egyptianina satria tafatsofoka tao anatin'io Gosena io izy fa raha nisy ihany koa zanak'Israely tafavoaka niala tao amin'ny tany Gosena io ka sendra tany ivelan'ny tany dia tsara ovy tsara fa tsy afaka niala koa izy tsy afaka niala n'izany loza rehetrarehetra zany tsy afaka niala n'izany fahafatesana zany tsy afaka niala n'izany fahampitehana zany teny aminao andro fotoana fanavahan'Andriamanitra ny olona izao mety misy miteny angamba hoe nareo reto mivavaka reto sy ny sisa nareo dia lany andro mivavaka io nge le Gosena manamboatra ny faritany Gosena anao ange ianao rehefa mivavaka ianao nge rehefa mandeha manompo an'Andriamanitra dia miazakazaka makany amin'ny tany Gosena any ihany no ahafahan'Andriamanitra mitsinjo anao ary tadidio tsara fa ny mason'Andriamanitra tsy mijery tany any Egypta ny loza rehetra tsy mijery Andriamanitra hoe ankizy kely ve ty sa vehivavy ty sa lehilahy sa manan-karena ty sa mahantra sa inona be voninahitra tao Egypta ve ty sa mitondra galona ve ty sa olona tsotra ve ty sa inona fa tsotra fotsiny rehefa Egyptianina rehefa ao Egypta tratra ny loza daholo tsisy fanavahana fa rehefa zanak'Israely tao a Gosena kosa na inona koa toeran'izany olo zany koa tao amin'io Gosena io tao nge nisy olona ambony tao nge ny zanak'Israely nisy mpanapaka koa nge zanak'Israely tao na dia tao a Gosena azy izy na dia tao Egypta azy izy dia nanana ny fokony izy nanana ny mpanapaka azy koa izy tao nanana ny mba fiainany koa izy tao fa tsy nijeren'Andriamanitra koa hoe inona koa ny mombamomba ty olo ty fa ata Gosena ve no misy anao zay fotsiny dia ampinanavahan'Andriamanitra amin'ny toerana misy any zanak'Israely ry havana malala te hanrehetra ny sainao andro andaotsika reto hiazakazaka amin'izay fotoana fiazakazana makao a Gosena zao ny fahoriana dia misy foana za tena miteny anao ange ho ahy fa tsika eto amin'izao tontolo izao azony devoly atao foana ny mampahory azony devoly atao foana ny mampijaly fa voalohany indrindra voafetra koa ny fahorian'ny Kristianina voafetra ozy izy n'Andriamanitra hoe eny ataovy aloha fa mbola anareo aloha zao dia ataovy fa ho avy ny fotoana ny andro anankiray izay tsy ho zakan'ny Egyptianina intsony ary Andriamanitra rehefa mamaly tonga dia ingana tanteraka tonga dia potika tanteraka rehefa ijerin'ny zanany izay Andriamanitra dia ijerin'ny zanany izy teny aminao aho hoe raha mba efa zanak'Israely ihany ianao misy fotoana ianao efa tena nirehatra ny vavaka misy fotoana ianao efa tena nanompo an'Andriamanitra
dia lasa indray ianao farim-baliana dia mivoaka n'ilay tanàna indray ianao dia lasa indray ianao nandehandeha teny voaka ny tanàna io indray ianao dia variana teny ianao misy zavatra nahavalianao nisy zavatra nisintona anao teny aminao na miverina malaky miverena malaky ao amin'ny tany Goseny io fa eo ihany na fahan'Andriamanitra ijery anao raha hatramin'izay ianao mety mbola tany amin'ny tany Egipta na manana nini na karazana fiainana iainanao ao za teny aminao ndra ny mandehana miditra ao amin'ny tany Goseny teny mbola tsy tara teny mbola tsy ringana ianao fa ho avy any ny fotoana ireo Egiptana rehetrarehetra ka ringana anaty ranomasina daholo tsy misy tronona kalesina soavaly tsy misy tronona miaramila anankiray azy fa ringana tany anaty ranomasina daholo zay rehetrarehetra fa nanany Egiptiana zay rehetrarehetra tavela tany Egipta potika rava tsy misy tsony ary zany mihitsy zao andro faran'izao tena zany zao andro faran'izao rehefa namalala tsy maintsy ho avy ny fotoana ho avy i Jesosy io ary amin'izany fotoana zany zay rehetrarehetra nivelany tsisy ho tavelana ray azy ozy izy Jesosy ny teny manao hoe tsy misy na dia vatona tsisy eto amin'ny toerana ity na dia vato anankiroa mifamondoa aza ka tsy ho ravaina zany hoe ninona mety zany eto amin'izao toy izao rehetra hatramin'ny zavatra faran'izay kely indrindra fantatrao ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra fantatrao dia ho kitehana sy ho ravaina avokoa fa te hanaitra anao androany hoe andao re olona fotoana izao andao hiazakazaka aza varim-bariny lavitra zany ianao aza lozanao manenjika kristianina fotsiny dia miteny indraindray angely havana malala misy olona izy efa sady efa tsy hivavaka dia sady manenjika mpivavaka fotsiny koa taona vao mahita anina kely any mivavaka izy za fa mba mpivavaka zao izy amin'io efa tsy ao koa aza variana mifanenjika aza variana mijery olona aza variana mitsara olona ianao fa ianao ange mbola tsy ao izy ary efa ao fa ianao mbola tsy ao aokotsika tena ho tonga saina amin'izay rehefa andro farany zao le havana malala efa tsy manana fotoana ny lalaovana tsony za tena mitenanao fa na dia amin'izao fahorimbe zao aza mbola afaka manavaka ny Gosena foan'Andriamanitra afaka manavaka no any Madagasikara zao tena mafy ny fiainana na sakafo arotsaka androany tsy misy na ny isan'andro ianao miaina foana mety ho faty androany amin'ny insécurité aiza moa ny tsy eritreretanao an'izany mety ho voatafika raha iva ohatry nefa mandeha tory zany le fiainana any hoe any anina androany dia any anina indray raha pisy dia ohatry nefa miandro ny torony sisany olona roviana ny toriko fa za tena miteny aminao afaka tsy ho voatafika zany ianao mandra-piavin'i Jesosy raha ao Gosena ny toerana misy anao tsisy an'izany tsy misy arotsaka zany ianao raha ao Gosena ny toerana misy anao io zany tsy ilana hoe tsy maintsy manao politika ve za vao manam-bola sa tsy maintsy mangalatra ty vao manam-bola tsy fa ataovy fotsiny izay ifandraisanao amin'Andriamanitra ataovy izay hatafiditra anao amin'ny toerana io tadidio tsara fa tsy ny eo akaiky ny Gosena fa ny ao anatiny Gosena raha mbola manodidina ny tambohan'ny Gosena fotsiny ianao ka eo ivelany na dia eo akaiky azy ianao ka eo am-bavahady dia fatava fa mbola Egipta io ary mety ho faty ianao mety ho tratra foana ianao mety ho ringana foana ianao fa mandehana mihitsy manao midirana anatin'ny Gosena aza manaiky hoe ty ivelambelany zany ianao aza manaiky eo akaikikaikiny zany ianao misy olona nge rehefa namalala rehefa tena hoe andao ahiditra lalina zay foana ny antsika zay foana vavaka nge zay nge fa mivavaka eny ka andao hiditra lalina aza manaiky eo ivelambelany aza manaiky eo ambavahadiny Gosena fa andao tena hiditra ny anatin'le Gosena fa ao ange Andriamanitra manatrika eo ange Andriamanitra mijery eo ange Andriamanitra ary zay rehefa namalala tena anao zay miaina zany zavatra zany isan'andro dia miaina zany zay tena miaina atao Gosena ny toerana misy anay manatrika eo foana Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra mety ampahoriana ny olona ao Gosena hoa nisy fotoana nge ny olona tena ampahoriana asiana miasa mafy fa ao Gosena nisy fanatrehana foana ao miampitombo foana ny olona ao miambaro miamahery satria ao Gosena riavana malala andao tsika andeha andao hiaraka andao hiditra lahay aza matahotra zany ianao aza manao tsobidrany raha miangaly zany ianao hoe eto tongotra ilana na mbola nitongotra eo ilany koa ara ny ao Gosena fa mivatanao rehetra mbola ty ivelany dia tratra foana ianao tratra ny loza foana ianao tonga aminao foana ny faninganana fa ianao ray manontolo mihitsy mila tafiditra ao anatin'io Gosena io mila mitsofoka ao anatin'io mando io ianao mila miditra ao anatin'io vavahady io ianao Jesosy Kristy tompony vavahady mila miditra ao ianao riavana malala andao tsika hiditra ao Gosena andao hiditra ao Gosena
amaranako ny toroteny a ijery tantara kely anankiray tsika ao amin'ny jaune toko fahavalo tantaran'ilay vehivavy anankiray a tratra nahazo mitsangatsanga. Ty vehivavy ty dia tena zany mihitsy hoe olona tena amin'izay tontolo izao izy, olona tena mitsangatsanga. Dia nitao amin'ny olona izy dia nentiny teo anoloan'i Jesosy ilay vehivavy. Dia niteny zany ny olona hoe io mpampianatra io tokony vonoina io fa zao andany lalàna io vonoina. Fa lalàna amin'izay tsy miteny vonoina io dia toram-bato dia atao ohatra Jesosy izao. Fa ny zavatra zava-dehibe indrindra dia io vehivavy io tonga teo anatrehan'i Jesosy. Reza be izay zavatra izay. Teo anatrehan'i Jesosy izy no tonga fa tsy teo anatrehana mpanapaka anankiray na teo anatrehana mpanjaka hafa na teo anatrehana manam-pahefana. Fa teo anatrehan'i Jesosy izy no tonga teo izy. Nentin'ny olona tonga teo. Riavana malala. Indrindra reo olona nitondra an'ireo vehivavy ireo olona nameloka azy. Tsy olona tia anazy ireo izy, tsy olona hamonjy azy, tsy olona nafata fa olona nameloka vonona ny amono mihitsy ireo. Hoe vao misy tena ilay milatsaka eto dia zany amono voalohany. Hoe ndana ara vonoy fa mety efena tanana ny vato, efena tanana ny kobay. Hoe aiza amin'izay ilay tena ara fa avy dia vononay ity. Ny devoly engeny avana malala manameloka antsika foana. Io zavatra mahazo anao io, ataovy mahatonga anao eo anatrehan'i Jesosy io. Inona ny zavatra mahazo anao? Anao ataovy tonga eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny ianao. Ataovy tonga eo anatrehan'i Jesosy ianao. Manatrehan'Andriamanitra ianao. Rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy ilay vehivavy dia nijery. Za tena mino mihitsy io vehivavy io tsy afaka miteny teo. Tsisy ninona afaka miteneniny teo. Fa nameloana nge zany e. Io nge teny kely fotsiny vao teneny fa be dia be nge ny zavatra nitenen'ireo olona ireo. Fa nameloana io ndray dia zao, io mpitsangatsanga, io alefo finy, makatsy makary, zao daholo ny olona efa niaraka tamin'io. Fa nameloana tsy misy ohatr'izany. Kely ilay vehivavy eo amin'ny sofiny eo, manameloka fa zao efeto anatrehan'i Jesosy azy. Za tena mino fa ty vehivavy ty vao tonga teo dia hitan'i Jesosy mipetona. Na dia tsy niteny azy izy. Tsy afaka nandahateny ilay vehivavy. Tsy afaka miteny ilay vehivavy hoe mifona ary tompoko na iny tsisy nazo nitenenina teo satria izy dia meloka tokoa. Fa fantatry Jesosy ny toe-pony ty vehivavy ty. Rehefa tonga teo anatrehany, efa nisy fibebahana ta. Efa nisy fibebahana tao, efa nisy alahelo tao, efa nisy fanenena natao anatiny tao hoe tena manenina. Inona nanaovako an'izany zavatra izany? Tena zao aty fa manenina ny zavatra nataoko aho. Ary izany no tonga Jesosy teo anao ihany. Dia niteny manao hoe izay tsy nanao taminareo ianao totora-batan'ny sy dia inona nataon'io? Niala tsikelikely. Niala tsikelikely. Riavana malala. Teny aminao androany. Jesosy dia gosena. Rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao, na dia mbola te hanameloka anao aza amin'ny devoly, na dia mbola te hamono anao azy, na dia mbola mihazakazaka ao aoriana anao aza ny Egiptianina. Rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy ianao, dia mibebaka, dia manenena. Dia hoy izy Jesosy manao hoe amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Fa miala tsikelikely ireo fahavalonareo. Pitika miala. Ilay olona rehetra saika hitora-bato teo ny lasiny. Miala mora ohatra sady menatra, miala menatra satria teo tena nanao izay toafa mihitsy, nanao izay hoafa mihitsy nanameloka. Ary devoly ange tena izany mihitsy. Tena hoarako izao. Vao mamanana kely tena hoarako ilay vao teo arenao nantaika. Ianao ary vao alina ny tariko. Ianao amin'io izany mba te hiverina. Ianao izany amin'io mba te hoe tena Jesosy tena. Tena tonga eto anatrehanao hibebaka Jesosy. Tsinona koa ianao ary vao teo nangalatra tatsika. Zany ange mahatonga ny olona tsy mety tafaverina amin'Andriamanitra. Satria diso mitabataba eo an-tsofiny loatra ilay fanamelohan'ny devoly. Fa zany raha tena teteny aminao. Afatoena amin'i Jesosy ny sainao. Rehefa hivavaka izay ianao dia tasa miaina amin'izany intsony. Efa eto amin'i Jesosy aza hoe. Miala ho azy ny fanameloana, pitipitika amin'ny enatra ny devoly rehefa eo ianao ny avana malala. Atao fotsiny izay atonga anao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy izay atonga anao eo an-gosena. Fa ho hitanao fa hoavahana. Hoavahana. Ary ny fahavalonao tsy maintsy horingana. Tsy maintsy potika sy horingana. Tsisy ho hitanao intsony dia ny fahavalonao eny. Inona zavatra nampahory anao hatramin'izay? Inona zavatra tena mety tsy resinao mihitsy hatramin'izay? Fa ho haringan'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana firy. Fa zavatra ataonao fotsiny androany, ataovy izay atonga anao ao anatin'ny gosena. Ny aminao ray manontolo, ny vatanao rehetrarehetra, ny mombanao rehetra. Fa tsy hoe ny fonao koa misaintsaina ny gosena fa ny vatanao tsy ao. Tsy hoe ny sainao koa makany agosena fa ianao nefa ty ivelany ihany. Tsy ariavana manao. Ny Egiptianina ange ohatr'izany mihitsy kay mitazana.
rito mazava tsika nefa ka ianao tsara ka dia ianao aty ivelany tsinako dia mitazana fotsiny ianao mangetahety ianao teo ao fa ianao tsy makao zay ny any problème fanapahan-kevitra mitsampy aminao dia tsy mety tonga agosena mihitsy ianao mahery tsika rehetrarehetra angatao Andriamanitra hoe tompo tena omeoe ahafahako hiazakazaka itsoka ho any agosena manenjika anao aoriana eo fa valo manenjika anao fandigarana manenjika anao ny loza 10-20-30 fa mangatahery amin'Andriamanitra ianao ho tonga ao agosena mba ho avahana anao sy ankonanao tsy tratra zany fandinganana izany mandrakizay ary ho tonga any an-dandry tsika rehetrarehetra satria toetra ao amin'izany tany gosena izany mandra-piaron'i Jesosy eny amin'ny dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aina ny toriteny hatramin'ny farany voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany dia mino fanapahery antsika indray izany teny izany raha misy mangatsiatsika raha misy tsy mety varim-barina dia androany miverena indray ianao amin'Andriamanitra afanao indray ny fonao an'Andriamanitra tiavo Andriamanitra ny amin'izay toerana rehetra lehanao izay misy ianao rehetra tiavo Andriamanitra mba tahoran'Andriamanitra na ny amin'ny takona indrindra aza manao tsinitsinina izany hoe ianao zanak'Andriamanitra dia ampanaoviny olona zavatra ohatr'izao ianao efa tsy mety amin'Andriamanitra nefa mbola ataonao ihany aza manao an'izany fa matahoran'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy andaontsika tena hiaina amin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany saotra antsika rehetra naharitra ny aina hatramin'ny farany